Miarahaba tompoko, monja sy izy hoany avy ato amin'ny pièce-nao Foreign Design. Tonga soatra anatin'ity fandaharana ity. Ny tanjona amin'ity fandaharana ity dia ezaka mpafantatra ireo mpana-talenta misehatra ao anatin'ny asa tanana sy ny ara-zavakanto eto amin'ny faritra misy antsika. Amin'ity indray mitoraka ity dia hoentsika anareo mitsidika ny atelier de tropique izay misehatra ao anatin'ny tontolon'ny zavakanto sy ny sary hosodoko izay tsy aiza akory fa Antsanjomo Ampianarantsoa. Ho anao izay te hiara-asa aminay dia aza misalasala manatona ao amin'ny manoratra ao amin'ny afatra miafina na miantso ny laharana etsy ambany raha toka te hivahiny ato anatin'ny fandaharantsika. Ndahoary. Faly ho an'ny antsika mpanaraka an'izao fandaharana izao miarahaba voalohany indrindra ary ampafantatra fohifohy, ampafantatra kelikely momba ny hoe atelier de tropique. Ny atelier de tropique moa raha fitinina fohy dia fohy dia karazana ohatrany hoe tarika kely, fa tsy ohatrany hoe tarika mpihira fa tarika mpanao hosodoko indray ilay izy. Izany hoe mety misy miovaova ny mpikambana ao anatin'ny tarika, mety tsy voafetraka fa miovaova, fa mety mampiavaka kely azy fotsiny dia ny salan-taona manomboka hatrany amin'ny zaza 3 taona ka hatrany efa mihoatra ny 50 taona 80 taona latsaka dia tafiditra ao anatin'ny tarika daholo. Dia marina fa ny atelier de tropique tsy hoe fikambanana na hoe tena fohy be fampianarana le avolainta reny, fa arak'izay hoe mahatarika kely anazy izay dia somary malalaka kokoa mandray ny ankizy rehetrarehetra izay liana sy tia resaka hosodoko. Ny tena foto-kevitra hijoroana sy arahana hitambarana moa dia hoe fifampizarana sy fifampizarana traikefa sy fifankatiavana, izay aloha ny tena mampiavaka an'ilay izy. Dia na izany na tsy izany satria misy fifampizarana izay dia misy sarany ihany ilay izy fa fotoana be dia be ny lany dia iny hoe afaka manatona aty amin'le toerana izany izay liana amin'izay. Zaza 3 taona ka hatramin'ny ataontsika hoe na 70 taona ary tsy maninona za mbola afaka mitazona pinceau sy crayon dia tsy maninona mihitsy satria malalaka be dia manatona ny ray amin'ny ankizy na miray amin'ny mpampianatra, ny mpampiofana ato amin'ny atelier de tropique izay liana. Marina izany fa hosodoko ny tena lalaovina be indrindra, 70 isan-jato dia hosodoko aloha. Dia manao sary tsotra ihany, izany hoe manao dessin kelikely ihany fa hosodoko ny tena atao ato. Izay ny fampizarana ato amin'ny atelier de tropique. Dia ny karazana sary atao ato mety mahatao daholo ny fampizarana ato, misy hoe aquarelle, loko rano, peinture à l'huile, ny acrylique, dia mampiasa akora vokatry ny tany ihany indraindray, mampiasa taim-bako na akotry, marobe satria malalaka raha voaresaka zavakanto, marobe ny zavatra azo trandrana. Matarika ny tarika, ampisy ny firaisapo bebe koa dia misy fotoana iarahana manao hetsika ny velany, ohatra hoe misy ohatra hoe rindrina ny ray aman-dreny anankiray ao amin'ny ankizy tezaina ato izany tiana asiana sary, asiana loko dia mandeha miaraka any manao rodobe ihany, dia manao tsipaipaika moa amin'iny dia manao rodobe dia mividy loko, mividy fitaovana dia mandoko any. Misy fotoana misy fikambanana mangataka anay hoe ndao mba asiva izao dia mizaha fanarahana dia ataonay izay. Misy fotoana tena ny rehetrarehetra ato misy ankizy mangataka hoe ndao mba anao an'izao raha misehana dia mandeha, dia tsy voafetra ny toerana fa ny fifanarahana fotsiny natao tsara hoe ho an'ny hoe zavatra toerana tsy mampidi-doza ho an'ny ankizy satria misy ankizy hoe tsy akaiky rano be loatra ohatran'izay. Dia azo atao koa nefany ho an'ny olon-tokana na olona mandeha tsirairay azo atao ny miantso anay raha ohatra misy sary tiana atao, na sary amin'ny rindrina na sary varatava io na sary tanàna na arakarak'izay tiana atao dia azo hifanarahana raha mbola vitanay moa dia ataonay. Fa sanatria moa tsy vitanay dia atoronay olona hafa mety hoe afaka mahavita anazy koa fa
azo atao foana mifanatona fa zay zatra zany azo atao daholo fa hosodoko aloha zany dia matetika misy ankizy mandray foana satria zay le fampizarana misy ankizy afaka mandray foana atao amin'ilay tarika kely ato. Ny fotoana andraisana ankizy ny tena marina isaky ny sabotsy maraina zany ny tena safidiny ankizy fa amin'ny ankapobeny afaka mandray ankizy foana isan'andro andavanandro fa mila mifampiresaka mialoha fotsiny afahana mandamina ny fotoana fa isaky ny sabotsy io zany le tena be mpakafy hoe ao isaky ny sabotsy. Taloha aloha zany tsy afenina dia manao hetsika tsotra le miara-mihetsika amina fikambanana hafa any atsony zareo dia manao mampianampianatra kely ihany. Dia tamin'ny 2024 zao no nanaovana hetsika hoe hitambarana voalohany. Zay zany hitambarana voalohany nisy an'ilay hoe exposition endrika sy loko tsy manapetra ny diany voalohany. Dia ny sesisesy moa nisy niarana tamin'ny DRCC-ny Automatiatra, dia misy arahana amin'ny collège René Cassin, dia ialana tsiny fonanay fa misy hitadidiko ny sasany fa nisy tao amin'ny expo ataoko hoe anaky 10 teo zany niarahana tamin'ny fikambanana sy sehatra hafa. Dia nitokoa 2024 ty koa mbola nisy koa tao amin'ny Alliance Française andiany faharoa endrika sobika endrika sy loko tsy manapetra andiany faharoa. Dia mbola nisy koa tany amin'ny trano ben'ny kolontsaina, dia mbola nisy koa tany amin'ny collège René Cassin, dia misy amina varitra fampiratiana reo andresana reo fampiratiana sy varitra. Dia nisy koa le hetsika majinijinika zay angamba tena tsy voatanisy eto le mandoko rindrina manao fresque mural efa mety eo amin'ny 20 na 30 eo niarana amin'ny ankizy fa tsy voatanisy eto angamba zay. Dia misy moa le hoe araka zay fitsangatsanganana miaraka fanaovana hetsika miaraka ankoatran'ny mampanao hosodoko. Ho antsika zay liana hoe tia amantatra misimisy kokoa moa zany dia ny page Facebook azonareo tsidihana misy hoe donaka maro loko zay zany ny anankiray dia hitanareo daholo ny hetsika atao sy ny zatra ataon'ny ankizy na ny fianarana ny zatra atao. Dia misy koa ny page an'ny tenako manokana moa mitondra ny anarako Elrado Nirina Razavintsalama azonareo tsidihana koa. Dia misy laran'ny finday koa moa azonareo jerena misoratra eo hitanareo ambany eo. Dia maka sitraka feno ny création neuf art design izay nanatotosa an'izao fandaharana izao akasitrahana feno ny zatra nataon'izy ireo.